Makasika ny fitokonana tanteran'ireo mpiasa ao anivon'ny orinasa Ambatovy kosa indray dia natsahatra nanomboka ny atoandro tamin'ny 12 ora teo izany fitokonana tanteran'ny mpiasa izany. Nitotosan'ny maraina teo moa ny fanavatsoa ny fifanarahana teo amin'ny mpitantana ny orinasa ankilany. Eo ihany koa ireo mpiasa izay nanatanteraka fitokonana teo ambany fiahin'ny ministeran'ny asa ary ny lalàna sosialy. On a trouvé un accord hier soir avec les représentants du personnel pour mettre fin à la grève qui avait empêché un certain nombre de gens à la mine d'aller travailler. L'accord a été signé hier soir par nous et ce matin par les représentants du personnel. Il prévoit la reprise du travail aujourd'hui à midi. Donc à l'heure à laquelle nous parlons, il n'y a plus de grève chez Ambatovy. Nahita marimaritra iraisana androany ny mpitantana ny orinasa Ambatovy sy ireo solotenan'ny mpiasa nanao fitokonana. Anivony ity orinasa mitrandraka sy mamokatra nikela ity rehefa avy ny fampidinika nandritra ny 4 ora maniditra ao Malitontolo. Niverina noho izany ny asa eo amin'ny toeram-pitrandrana ao Moramanga ary niarana nosony ny fifanarahana ahitana ireo tepaka sy marimaritra iraisana momba izany nirotota teo ambany fehin'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy. Voafatra anatin'izany fifanarahana izany ary fa dia anoana ireo mpisolovava miaro ny mpiasa roa voatazona any am-ponjan'ny orinasa Ambatovy ary anome ihany koa fiara fitondrana marary apetraka ho an'ny mpiasa eo amin'ny toeram-pitrandrana ao Moramanga. Anisan'ny fitakiana nataon'ireo solotenan'ny mpiasa ihany koa ny tokony hametrahana ny convention collective. Pakatao zany fa tsy maintsy votaina convention collective io ary eo amin'ny orinan'ny fidirana miasa zany dia efa hiditra sady ny comité d'entreprise ny amin'ny mine sy ny amin'ny DMSA zany Tamatavy anao ny programme zany fahafahana manao ny fidirana amin'ny convention collective io mazava loatra araka ny tao anatin'ny adihevitra raha ohatra zany misy zay tsy fahatotito vizakevitra amin'ireny titre ao anatin'ireny convention collective iny dia miditra avy hatrany amin'ny resaka hoe réglement différent collectif izy zany hoe miditra amin'ireny médiation ny fahafahana manapaka an'izy fa zany hoe tsy maintsy fitaina zany ao anatin'ny fotoana fohy avaravarany 3 volana ny convention collective. Momba izay tepaka izay anefa dia namedina namaky ny fifanarahana ny filoha-hevitry ny orinasa Ambatovy ary nilaza fa tsy voafatra hoe ao anatin'ny 3 volana tsy maintsy anaovana izay fifanarahana vaovao izay. Manazava ihany koa ireo mpitarika ny fitokonana fa tsy nisy ambadika politika nisika izay nataon'izy ireo ary tsy nahafantatra akory ny fahatongavan'ny solombavambahoaka roa tany anatin'ny fampidiniany. Ho an'ny mpitantana ny orinasa Ambatovy dia nilaza izy ireo fa tsy afaka andony karaman'ireo mpitokana nandritra ny andro sy ny asany izy ireo saingy izy kosa ny fanalefahana izay tsy fandoavana karama izay mandritra ny 3 volana mba tsy isian'ny vesatra loatra ho an'ny fianakavian'ireo mpiasa. Marihana fa famokarana nikelatra amin'ny 2 taona no fahatyantoky ny orinasa Ambatovy nandritra ireny fitokonana nandritra ny 12 andro ireny. Tsy adin'ny mpitantana ny orinasa ihany koa nisaotra ireo tompona ndraiky mpanjakana na avy ety amin'ny fitondrana foibe na teo anivon'ireo fatra niarana manyolana ny anjady avokatra ity fitokonana ity.